ny fanafenany fa izy dia naka nationalité française tamin'ny 2014 ary noho izany dia tsy manana nationalité malagasy intsony. Manana fahavononana naja ny lalàna daholo ny olona rehetrarehetra dia ny lalàna dia lalàna tsy misy eto na filohan'ny repoblika Ampierinasy izy na filohan'ny repoblika taloha izy na ministra izy na inona izy na inona misy ahodikodina zao hoe moratoire taimbody zao hoe rehefa lalàna io lalàna napetraka io ny fanarahany lalàna io dia aplikena fotsiny olona le lalàna fotsiny ny hoe zay fotsiny sy ny mila ampiarina le izy efa fantatra hoe zao zavatra misy. taorinina fantarana fa tsy mizaka zom-pirenena malagasy intsony i Andriamatoa Andry Rajoelina dia taitra ireo mpanaraka vaovao eto amintsika sy mpanaraka toe-dra politika kay tsy malagasy kay no mitondra antsika nanomboka tamin'ny 2024 ka hatramin'izao tsika miteny izao teza hoaiza ireo mpanaramaso ny fifidianana tsy mbola nisy hatramin'izay nisian'ny tantara Madagascar izao famitana olona ray tanindrazana famitana avolenta ohatra zao ny mampalahelo anefa tsy rototra amin'ny raharaha politika zay iankinany hoavy intsony ny malagasy noho ny fahasahiranana zay misy amin'izao tsika miteny zao varina mitady sakafo hoanina androany hoanina rapitso hoanina mandritra ny herinandro volana amantony ny ankabetsahany malagasy varina mitady vola izay velomana sy amelomana vady aman-janaka tsy fanomezantsina nefa izany. Mahakasika ny nationalité raha tsy aivina tantara dia zao Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa tamin'ny 2024 no nizaka ny zom-pirenena vahiny izy tsy nisy nahalala zany ary mety misy nahalala fa tsy nisy niteny ny tena olana tsy ny fananany zom-pirenena frantsay ihany fa ny famadian'ny tanindrazana sy ny famitahana avolenta zay nataony teto amin'ny tany sy ny firenena araka ny fanehoan-kevitra ny Andriamatoa Koto Lilahimahitsoambo dia zao ny olana tsy hoe mahala nationalité française anazy fa ny olana voalohany dia izy nandainga na nanafina omis volontairement tamin'ny ACC. Ankoatr'izay dia tena mahamenatra ary henatra ho an'ny fanjakana malagasy zao zavatra mitranga zao tsy misy tsy mahalala manera n'izao tontolo zao fa ny filoha mitondra ny Madagascar dia filoha frantsay dia nationalité frantsay dia tsy ny hoe nationalité frantsay ihany ny olana fa miboridana tanteraka ny mahakasika ny fitondrana malagasy satria nahoana frantsay ny mitondra zany hoe mazava ho azy fa mahalalaka tsara ny frantsay mahalala ny antsipiriany ny momba ny fanjakana malagasy manana fan'izany i Andriamatoa Christian indrindra ny zavatra tena mangalabaraka agnatin'ny tantara tia hoe manana service secret ve ny firenena malagasy dia raha manana isika iza no mibaiko an'izany iza no mitondra an'izany mbola gasy ve question petraka zay azavarina ianareo fa matoa misy zao zavatra izao dia tena fanimbazimbana ny asin'ny firenena mihitsy misy traître hoy aho lazaiko teo maneoneviny ary manamafy izay voalaza teo i Andriamatoa Marco mitsikilo atsika mivantana ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny fipetrahany Andriamatoa Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana ary ny tena atsony dia zao tsy tokony jabaka mihitsy Rajoelina amin'ny fandrianam-pirenena raha ohatra ka nakan'io nationalité frantsay io fa tonga ialahy dia considéré ohatra ny olona pitsikilo amin'ny malagasy satria mahafantatra ny secret d'état amin'ny malagasy ialahy vahiny inona ary ny vahaolany inona ny tokony atao eny mazava fa tsy misy afa-tsy hoe ampiarina ny lalàna nanamafy an'izany Andriamatoa LALATIANA tsy misy na filoha repoblika io na filoha teo aloha na député io na niza dia ampiarina lalàna rehefa lalàna dia lalàna tsy misy ny tokony eo ambonin'ny lalàna
manamafy an'izany ireo mpaneho hevitra ara-politika sy ireo mpanaraka toedra raha eto amintsika. dia ny lalàna dia lalàna zao hoe rehefa lalàna io lalàna napetraka io ny fanarahany io lalàna io a dia aplikena fotsiny le lalàna fotsiny a ny hoe zay fotsiny sy mila ampiarina le izy efa fantatra hoe zao zavatra misy. Ny vahaolana ankoatr'izay dia zao mitodika manokana amin'ireo mpitandro filaminana, mitodika manokana amin'ireo tafika malagasy, mitodika manokana amin'ireo manana grady ambony generaly sy ny mpitarintafika ambony rehetra. Ampanjakao ny marina, ampiaro ny lalàna, ary manamafy izany i Andrimatoa Koto Lilahimahitsoambo. Tokony ampiarina lalàna, ny mpitandro filaminana dia tsy tokony hiaro amin'ny fotoana fanjakana amin'ny zavatra tsisy dikany toy ny hoe afera t-shirt tany amin'ny faritra sava sy ny hoe afera famonoana vahoaka tany ikongo. Ny zao ny tokony ilana ny mpitandro filaminana, ilana ireo tafika andray andraikitra, ampanjaka ny marina, ampiaro ny lalàna. Manamafy an'izany Andrimatoa Koto Lilahimahitsoambo. tsy manana azy ndamosina mihitsy zany le miaramila tsy manana ny gendarme zany tsy manana azy zareo dia meno ihany fotsiny erseg dia irakirahan'olona iregle problème t-shirt ary olona secrétaire général farany avo amin'ny gendarmerie ve no irakirahan'olona ary amin'ny ina moa zany misy problème t-shirt na bajaty.